Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay io. Misaotra sy manome voninahitra anao zahay ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahinao izay hamanginao anay isan'andro. Noho ny amin'izay amelombelomanao ny nofo amampanahinay izay hitahinao anay tamin'ny adidy amandrara sy ny asa samihafa izay nitanterahanay, ny amin'izay hitahinao anay amin'ny fiainana andavanandronay, ny amin'izay anehoanao ny voninahitrao sy ny famirapiratany herinao aminay tsiraray avy, ary ankehitriny ary dia mbola asehonao aminay indray ny teninao, ilay teny mofinaina isan'andro iray mahavelona ny tena sy ny fanahinay, koa vokiso hanina mahavoky, hanim-panahy mahavelona avy ao amin'ny teninao zahay, ry Jesosy Kristy tomponay, amin'ny anaranao sy ny fanahy masina nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka amin'ny Matio 7 andininy 7:10 hatramin'ny 7:10 ry havana, ny mofinaina voalahatra ho antsika indray amin'ity anio ity. Matio 7 andininy 7:10 hatramin'ny 7:11. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanatona an Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe: izao no tokony hataonao batisa, ka ianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala isan'izay anankiray manamarika ny fanombohan'ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy ity nanaovan'ny Jaona batisa azy ity. Ity fanaovan'ny Jaona batisa an Jesosy ity no tahaka ny fanombohana ny asany na ny fanokanana an Jesosy hanao ny asa izay nataony tetỳ amin'ity izao tontolo izao ity. Arak'izany dia tena kiondalana lehibe mampiavaka ny fanompon'i Jesosy ity batisa ity. Andeha ho jerentsika ry havana reto fonjakevitra anankiroa ireto izay sy ny hevi-dalina izay raketiny ao amin'ny soratra masina. Ny voalohany dia ilay teny hoe: ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana. Jesosy nakany Jordana. Jesosy nakany Jordana mba hatao batisa. Mampisaina sy mampieritreritra antsika ny amin'ny Jordana. Jordana, lay mampihelanelana ny tanin'ny Galilia sy Jodia.
Jordana koa nefa n'ilay mampilanelana ny tanin'ny Jiosy sy ny jentilisa ka mampieritreritra ny hoe fa naninona ny tany Jordana no nataony batisa, fa maninona no tsy maintsy i Jordana, maninona tsy tany amin'ny ranomasin'ny Galili no nataony batisan'i Jesosy, fa maninona no tsy maintsy any Jordana ary tsika mahalala tsara fa i Jaona mpanao batisa izay tany any Jordana dia any akaiky ny efitra, izany hoe tany tsy misy olona ara-baky teny no nitoriany Jaona teny. Hitantsika ny amin'ny andininy voalohany hoe ary tamin'izany andro rany dia nisy Jaona mpanao batisa nitory tany anefitra Jodia, tany anefitra zany no nisy an'io. Fa inona no antony? Ny antony dia mazava, hitady ny fahamarinana, hitady ny fahamarinana. Any Jordana no misy ny fahamarinana, any Jordana i Jaona no manao batisa ary ao amin'ny batisan'i Jaona no hamerenana ny olona ho amin'ny fahamarinana. Ary zany no hitantsika fa na dia nandary Jaona tsy hanao batisan'i Jesosy dia noteneniny hoe mitenena ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ny batisan'i Jaona mantsy dia batisa ny fibebahana. Ny antsoina hoe fibebahana tamin'i Jaona dia antso ho an'ny Jiosy na hamerenana azy ireo ho amin'ny faneken'Andriamanitra ho amin'ny lalàna. Ary izay fiverenana amin'ny fanekena na fiverenana amin'ny lalàna izay no antsoina hoe fahamarinana eto. Arak'izany dia antsoina ho an'ny Jordana i Jesosy hamerina ny fahamarinana, ka ambara fa tsy i Jaona no fahamarinana fa i Jesosy tenany mihitsy no hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Jesosy tenany mihitsy no hamerina marina ny olona ho amin'ny fanekena, ary dia indro izy no fanekena vaovao. Izany no hitantsika eto, manomboka eo amin'ny Jesosy ny tantara ny fanekena vaovao, satria tao amin'ny Jesosy no niorina ny fanekena vaovao. Izay fiorenan'ny fanekena vaovao amin'ny Jesosy izay no fahamarinana ambara eto. Arak'izany ry havana malala dia antsoina ny olona rehetra handalo an'izany famerenana amin'ny fahamarinana izany. Izany hoe handalo ao amin'ny Jesosy ilay fanekena vaovao, ilay Jesosy izay mitondra rivotra vaovao, fiainana vaovao ho an'ny olombelona tsiraray avy. Ry havako malala ho ny Tompo, eo anatrehan'ny toe-javatra samihafa izay iainantsika, eo anatrehan'ny fahalovana sy ny faharava-piainana izay mandindona sy manaloka antsika mandraka ankehitriny noho ny amin'ny lasa sy noho ny amin'ny tantara samihafa tany aloha tany, dia antsoina isika handalo ao amin'i Jesosy ilay fanekena vaovao, ilay manorina fiainana vaovao, ilay manorina fahamarinana vaovao. Ao indray no anorenantsika ny fiaingana vaovao hiatrehantsika ny ho avy rehetra. Mandalo ao amin'i Jesosy ilay fanorenana ny fanekena vaovao no ahafahantsika manohy na manao ny fiaingaina vaovao amin'ny asa samihafa, amin'ny fanompona izay atao, amin'ny andraikitra samihafa izay nankin'ny Tompo, hiantsoana antsika ho ao amin'i Jesosy. Jesosy ry havana no atonina ahafahantsika miatrika indray ny toe-javatra ho amin'ny fiainana vaovao izay atrehantsika. Mila mandalo an'ny Jordana isika,
Jordana izay fotoana sy toerana hiaonantsika amin'ny Jesosy. Fa ny hevi-dehibe faharoa izay hitantsika ato amin'ity soratra masina ity dia ilay hoe Jesosy niakatra avy tao amin'ny rano. Jesosy niakatra avy tao amin'ny rano. Haintsika tsara fa ity rano ity, ny ranon'ny Jordana, tsy dia rano be io tsy akory, tsy mitovy amin'ny ranomasiny Galilea, ary toa rano tsy mahadifotra akory, tsy ampilentika olona, rano azo iampitana tsara mandeha tongotra ity ranon'ny Jordana ity. Fa indro Jesosy rehefa avy natao batisa dia niakatra avy tao anaty rano. Ny dikan'ilay hoe niakatra avy tao anaty rano dia hoe avy nandray ny batisan'i Jaona, avy nandray ny fanadiovana, ka hafatra ho antsika rehetra izay mandray ny fanadiovan'i Kristy, mandray ny fanadiovan'Andriamanitra, dia mitaona antsika hiala ao anaty rano, tsy taona antsika hijanona mandrakariva ao anaty rano ka hoe hibebaka foana, fa hiala ao anaty rano. Ary hitantsika tsara ny zavatra nitsenan'i Jesosy rehefa niala tao anaty rano izy dia nisokatra taminy ny lanitra. Antsoina isika hiala ao anaty rano fa sokafan'Andriamanitra amintsika ny lanitra. Tsy sokafan'Andriamanitra amintsika fotsiny ny lanitra, fa hitantsika ny fanahin'Andriamanitra, ary hitantsika ilay feon'Andriamanitra miteny. Eto amin'ity batisan'i Jesosy ity no ahitantsika ny fahafenon'Andriamanitra telo izay iray izay niasa taon'i Jesosy Kristy. Fa eto ihany koa no ahakantsika lesona fa raha vonona isika hiala ao anaty rano dia indro Andriamanitra manokatra ny lanitra sy ny fahatsarany rehetra ho antsika. Tadiditsika tsara mantsy fa noho ny fahotan'ny zanak'olombelona dia nikatona tamintsika ny lanitra. Fa rehefa manaiky handalo ho ao anatin'ilay fanadiovana, ao anatin'ilay rano isika, hiala tao anatin'ilay rano, dia indro mitsena antsika ny lanitra misokatra, ny fanahin'Andriamanitra, ny feon'Andriamanitra miteny amintsika. Zava-dehibe ry havan'izany eo amin'ny fiainan'ny mpino, ahatsapahan'ny mpino, fa misy fanantenana ny fanompoana an'Andriamanitra, misy fanantenana ny fiarahana amin'Andriamanitra, tsy miandrandra ny afo be na ny fahaverezana ny mpino. Ary jereo tsara, tsy hitantsika ambaran'ny soratra masina eto mihitsy ny fampitandremana ny amin'ny afo sy solofarana, ny afo be na ny fahaverezana mandrakizay, fa ampanantenany olom-bovonjy kosa, ampanantenana ny olom-bovonjy kosa ny lanitra misokatra. Ary raha ny lanitra misokatra dia androtsaka ny fitahiany rehetra Andriamanitra. Rehavako malala, ny fahafenon'Andriamanitra telo izay iray mihitsy no mirotsaka eo anivon'ny mpino izay manaiky hibebaka sy hiala ao anatin'ny rano. Ny fahafenon'Andriamanitra ihany koa no manadio ny fanahany ka anala izay rehetra eritreritra, anala izay rehetra mety ho fanamelohan-tena na fanamelohan'ny hafa, fa hitondra azo amin'ny famelan-keloka tanteraka. Fa mbola io fahafenon'Andriamanitra io koa no mitondra fitahiana ho an'ny mpino voavela heloka. Ry havako malala, tsy ny rano no zava-dehibe hitantsika eto, fa Jesosy aza niala tao anaty rano. Ka indraindray hanamarinana ny rano be tsy maintsy hanaovana batisa. Tsy ny rano no zava-dehibe, fa marika hita maso fotsiny ihany izany. Fa ny zava-dehibe kosa dia ilay tombontsoa lehibe izay omen'Andriamanitra ny mpino izay vita batisa. Ny tombontsoa lehibe izay omen'Andriamanitra ny mpino izay manaiky andalo amin'ny dingan'ny fibebahana, ary izay manaiky
andalo hiala hiakatra avy ao anaty rano. Rehefa koa malala Jordana no tsy maintsy ale, tahaka ny amin'ny zanak'Israely na dia nandalo ny ranomasina mena aza dia tsy maintsy nandalo any Jordana vao niditra ny tany Kanana. Ary ihany koa Jesosy Kristy alohan'ny nanombohan'ny asany dia nandalo tao Jordana izy aloha. Tena kiondalana lehibe eo amin'ny fiainam-panompoantsika izany, hahafahantsika mahazo antoka ny ho avintsika manontolo mihitsy. Ataontsika ho voninahitry ny tompo ny asa rehetra, fa izy kosa no mandrotsaka ny fahafenony, dia ilay fahafenon'Andriamanitra telo izay iray amin'ny asa izay ataontsika. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa ianao Andriamanitra no nanome anay izany teny izany, teny manambara aminay ny fombanao, ny fandraisanao an-tanana anay, na dia mpanota tsy mendrika ary izahay, na dia manana ny lasa sy ny fahiny ny taloha sy ny tantaranay ary izahay, dia mametraka kiondalana ho fanovana, kiondalana ho fanavozana, kiondalana hanomboana indray ny fiainanay ianao. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'izany dingana lehibe izay ataonao Andriamanitra manakaiky anay izany, fa ny amin'ity anio ity kosa dia asehonay ny fahavononanay hanompo anao. Naiza naiza Tompo ary na oviana na oviana dia asehonay anao fa vonona izahay hanohy mandrakariva ny asa izay efa nankininao aminay. Ary izany no ahafahanay mitondram-bavaka ny fiangonanao, ny foibe FJKM, ny synodam-paritany, ny fitandremana tsiraray avy, ny fiangonana rehetra eo anivon'ny sany FJKM dia entinay eo anatrehanao. Ianao ametraka teboka vaovao, hiangana ho amin'ny fanompoana vaovao, tahaka an'izay nataonao tao Jordana fa izay no ataonao amin'ny fiangonana rehetra maneran'izao tontolo izao, ka anononanao ny anaranao aminy, ka hitenenanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.